misy taratasy avy tamin'ny ministère avy tamin'ny nosy be hoe magnajanogno hoe asa fa nareo magnajanogno asa efa illicite le travaux atao fa nanomboka tamin'ny un mois passé zany navy zegny zareo mboka ministre ny ministère avy eto misy madame zay avy eto zareo ministère reo tsy miantso magnamia tsy mangala raha tsy mitondra taratasy tsy mitondra tsisy raha hoentinao hoe ordre de mission na inona tsisy raha fa reo avy miditra reo fa nagnapetraka olo izy ty le olona kaiky to izy olona apetraka anao fa mpiasa ministère misy nalainao zao ny fitaovanay zao misy caméra de surveillance anankiroa zao ty ny pando zao to efa olo maromaro navy tato tonga tato le madame responsable tourisme eto sy directeur en région de Degoan tourisme Degoan reo tsisy taratasy edy sisy reo magnamia baiko fa mila miala nareo fa des fois zay raha ognanao zay mpiasa tato hoe raha ogna nareo tsy mahazo miditra ato eky mikoropaka ny eo anivon'ny fitondrana na ny any fotony io na ny aty amin'ny fanjakana foibe zany vao na eno hoe misy panneau gazety avy amin'ny Kolo TVFM anao resaka investigation makasika nyity tontolon'ny fananatany ny fibodonatany ny afirafira rehetra ao ambadika zany fananatany zany de eo mpandrahonitsika zany amin'izao fotoana rehefa hoe naka nioty an'ilay izy tany ipotony tany mitady an'izay vaovao rehetra zay nikaroka nanao ny fanadihadiana lalany amin'ny hoe fa inona iza marina ny ahoana sy ahoana inona ny tena ao ambadika ity resaka bizibizina sy fibodona tanin'olona sy fandikan-dalàna samihafa amin'ny resaka ao anosy be ity de azotsika zany izy amin'izao fotoana ary ho avoaka miandalana amin'ny fotoana mamety azy ho apoaka raha zay no azo ilazana azy feno asina ny amin'ny hoe inona ilay tena marary ny vahoaka ny amin'ny tapany avaratry ny nosy iny satria ny enontsika zao ny amin'ny hoe resaka sakaty nosy sakaty ho efa isika teto amin'ny Kolo TVFM no isan'ny tondra sy ny tatitra n'izany zava-misy zany efa tato anatin'ny 2 taona isika no voian'izany ny tatitra n'izany ny tondra n'izany ary nijery ny zava-misy nandalina momba n'izany tao amin'ny nosy sakaty zany androany fantatsika rehetra fa efa misy ainao manjery maro miaraka voy mitondra sy mitatitra n'izany resaka nosy sakaty zany rehefa isika teto amin'ny Kolo TVFM no isan'ny tatitra n'izany mialoha fa rehefa tany amin'iny commune nosy be tany amin'ny tapany avaratry ny nosy iny isika de nahita fa tsy ao sakaty tsy ny nosy sakaty irery no tanydondoza tsy ny ponina ao amin'ny nosy kely iray irery ihany no tanydondoza fa vahoaka maro any amin'ny tapany avaratry ny ary io moa tsy any amin'ny avaratry ny nosy ihany fa any aloha zany no nisan'ny voajeritsika fa tsika manana panneau gazety ihany koa manerana nosy efa mitatitra ny renitranga reny any eo ny rarabazy toliara ny fakana tany aroa ny any atao masina sy ny sisa fa ny tany anosy be aloha zany sy ny manodidina azy no isan'ny netitsika tao anatin'izay ary isan'ny hoentitsika ato anatin'ny fandaharana ny raharaha tao ampora iray amin'ireo toerana any nosy be manahoana ny toedra raha inona le tena hoe zava-misy marina makasika zay hoe fananatany izay ary tsy ny nosy be ihany koa nefa fa iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny mihitsy ao anatin'izao vaninandro iainantsika zao mihitsy zay resaka hoe fananatany izay hoe monina amina toerana anankiray tonga avy eo misy milaza fa tompo-tany ary magaga de misy voatonina foana amin'izy ireny ny hoe olo-mpanjakana ambony ao ambadika izay hoe miantso any olona tahaka izao miantso ny hoe anamarina an'ilay izy hoe izahay ny tena tompon'ity tany ity nefa ny zava-misy nisy malagasy teo voaresaka foana ny hoe hatramin'ny ray aman-dreninay tany aloha efa mipetraka teto toy izay ihany koa ve le tranga nisy tany anosy be maromaro ny raha ny vaovao makasika ny resaka fibotona tany ary le izy tena amin'ny endrika maro samihafa zany ny zavatra misy amin'ity tontolon'ny fananatany ity bizina aferana tany ity satria raha ntsika malala nosy be de toerana isan'ny masarika mpizantany maro raha no an'ny eto Madagasikara ary lafo ny vidina tany efa mandeha hatramina ray tapitrisa ariary ny metatra toradroa amin'ny tany miakatra izany raha ohatra ka tena toerana
Inona moa zany le resaka ohatrany amin'ny trano rehetra moa zany amin'ny tany rehetra ny amin'ny premier plan sy ny ohatran'izay manamorona morontsira moron-dranomasina sy ny sisa fa ny hoentintsika amin'ny ity anio ity ny mahakasika ny raharaha ao amporaraky ny efa natsidiko teo ny inona moa ny zavatra misy ao amin'izay ampora zay de misy hôtely hôtely anankiray zany misy hoentintsika hatrany ambolohany hoe misy tany inona moa zany RFT réserve foncière touristique zany io tany mpanjakana io zany natao hoe ho ampiasana vola amina resaka fizahantany ary ao anatin'izay ny resaka hoe ny tontolo iainana arova na reto sy reto ny tsy azo atao amin'ny izay RFT izay sy ny sisa tany amin'ny taona 2000 tany no toerana maromaro teto Madagasikara no nosokajiana ao anatin'izay hoe RFT izay ary isan'ny voakasika izany tao amin'ny ity ampora iray amin'ireo tanàna ho nosy be ity dia tamin'ny taona 3 zany satria zay ny antony anaovan'ny fanjakana an'ilay hoe RFT mba ahafahana hoe mandraraha mampiasa vola amin'ny sehatra ny fizahantany fa manaraka ny fepetra raha tsy ilasintsika fa tsy ny hoe ny fikajiana ny tontolo iainana ny fiahina sy ny fifampiresahana amponina efa misy eo ny fasana sy ny tanomasina sy ny ohatran'izao tsy azo kitihana tsy tokony ho kitihana satria vaky ireny misy fepetra maro samihafa zany ao anatin'io RFT io nazanatsy zany dia misy toerana ahafahana manorina ao anatin'izay zany hoe raha RFT azy moa zany resaka fizahantany dia mila trano zany resaka bengalow resaka trano fandraisam-bahiny reny zany ao anatin'izay ka nisy orinasa lehibe anankiray zany nahazo an'io tany io nahazo alalana ara-dalàna tamin'ny fanjakana ny taona 2020 zay orinasa Ampora Hotel no nahazo an'io tamin'ny taona 2020 zany nahazo an'ilay toerana dia nanaraka ny fepetra moa zany dia nahazo ny fahazon-dalana avy amin'ny fanjakana ny amin'ny hoe eo ary ianareo ny fifanarahana 2020 hatramin'ny taona 30 sy 2020 dia nanomboka ny fanorenana ny tanterahana tany antoerana ny fanorenana an'ireo fotodrafitrasa maro samihafa mifandraika amin'izay tontolon'ny fizahantany zay zany rehefa tonga taty amin'ny taona mihazakazaka be zany tsika io mandingana avy hatrany aty amin'ny taona 420 sy 20 moa fantatsika hoe izy ny filoham-pirenena ao anatin'izany manahoana ny toe-java-misy amin'izany fitondrana rajoelina izany dia tonga zany ny mpanambola mpandraraha sy ny olom-panjakana ary dia tonga tampoka tao amin'ny toerana io dia lazany amin'ny hoe anay ty miala ianareo avy eo taminy antota taratasy samihafa ny amin'ny hoe manao kolikoly ianareo hoe mandika ny an'izao sy n'izao ianareo zany hoe nitedavana ny antota taratasy rehetra na ny esorana n'ilay orinasa zany tao amin'io toerana io tao anatin'izay dia 420 sy 20 zay teo amin'ny volana novambra teo ary ny sesisesy ny antso-jay nahazo an'ireo mpandraraha reo tao anatin'izay ireo mpandraraha mpampiasa vola zany zay nahazo an'ilay toerany tamin'ny 20 sy 20 ka efa nampiasa zany ataonany maro ny hafarany tamin'ny volana janoary nosamborona ilay teratany vahiny iray izay tompony io zany hoe mivady zany zareo malagasy ilay vehivavy ary vahiny ilay lehilahy zany no teratany vahiny fa nosamboriny mpitandro filaminana tao anatin'izay ary migadra mandrak'androany no ny antony tsy hita fototra mazava ny amin'ny hoe satria maninona satria nalain'ny vahoaka satria nalain'ny fanjakana ny tany tao anatin'izay ka nydedavana dossier zany anomana kely ny atotatasy makasika an'izay tsary tsika ahafahana mandrindra sy mandamina an'izay dia hoentintsika misimisy kokoa eo zay feno asina ahafahany vahoaka mahazo azy satria somary
sarosarotra ilay toedra raha rezahantsika ny anatsotra kokoa azy ahafahany vahoaka mahazo azy tsara ny amin'ny hoe inona marina sy ohatry ny ahoana ny endrika fanapara-pahefana fandikan-dalàna sy potolona ataon'ny mpitondra sy ny mpandra raha-piaradia aminy tao anatin'ity raharaha ty. Otoizantsika izay resaka izay onina saina andria malala fiano asina raha manatsoando satria dia zava-dehibe tokoa eto amin'ny tany sy ny firenena ity fibodoana tanin'olona ity sy ity fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy ity. Fantatra fa efa fantatritsika hatramin'izay fa misy tompony izany tany izany ary efa taona maro ny mpandrara malagasy no ny antsehatra tao anatin'izy ity nefa misy indray lavatanana ao amin'ny ankehitriny izay zary manao ampimamba sy manao salobokomana ny are-pirenena eto amintsika amin'ny akapobeany. Izany hoe raha jerentsika zany ny fahafantarana an'ireo olona izay efa fantatra amin'ny fanaovana atso-jay ireo mpandrara malagasy any amin'ny faritra Nosy Be iny dia efa saika fantatra avokoa izy ireo. Ny antony tiana ambara ao anatin'izy ity ny olona zay manana marina ireo mpandrara malagasy zay niezaka sy nandany vola sy nandany rondoa tao anatin'ny fampandrosoana ny resaka mombana fizahantany teto Madagasikara tamin'ny akapobeany nandritry ny taona maro ny siny izany hôtely Mpora zany tao amin'ny faritra Nosy Be zany. Maninona zany no lazaintsika raha dingantsika izy maninona amin'ity an'io ty no hoe lasa misy tompony tampoka lasa manana tampoka izany antota taratasy sy ny manaovana akamehana ny fananana izay hoe mpandrara malagasy tanteraka 100,000 no ny antsehatra tao anatin'izany ary efa nisy ny fanakatonana azy io ary nisy ihany koa ny fiverena tao anatin'izy ity ireo olona ireo hoe zany dia ailika eto anatin'ny taniny sa inona mety zavatra iseo ihany koa satria dia tena zava-dehibe amin'ny malagasy mahafantatra no hoe inona marina ny tena zava-misy makasika an'ity raharaha ty ary aza ho aiza nitoy an'izay raharaha zay satria raha mifantatra zany zao dia ny maraina teo no natsona indray eny anivon'ny mpitano filaminana ireo tompona andraikitra maro isan-karazany ao anatin'izay sihatra izay onina saina. Zay no vavao farany zany makasika n'ilay toedra raha Ampora zany hoe hoentiko avy aty amin'ny farany le izy ahafahantsika manafaingana kokoa azy ary azakazaka dia rehefa aveo ho velabelarintsika le izy ahafahany mpiaino mahazo azy tsara. Nanao ny investigation ny fanadihadiana lalina tany an-toerana zany ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM tamin'ity volana Jolay ity dia isan'ny toerana notsidiana iray amin'ny maro notsidiana ny tao amin'ity Ampora ity tany Sakaty isika tao an-tampon-tanàna Nosy Be isika tany Mampasoa tamin'ny toerana maro samihafa tao Nosy Be isika fa isan'ny notsidiana ity Ampora ity ary ny zavatra nisy dia izao ry izy efatra mianadahy nisy olona zany lay gardien n'lay toerana zany hoe lay tompony andraikitra an'lay toerana satria le tena tompony ny lehilahy no samborin'ny zao fanjakana zao zany dia migadra eny an-tany mora ilay vehivavy voatery niala teto toerana ka any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana no ny resaka enjikenzika sy ny raha matahora sy ny antso-jay ataon'ny mpitondra azy ny fanjakana azy zany ka ny nametraka gardien zany izy ireo tompony andraikitra hoe ianao zany no solotena ianao no miambina ny toerana io satria misy le toerana zany amin'izao dia noselen'ny fanjakana tsy azon'izaniza idirana tsy azon'izaniza atao inona ary mametraka olona ao ny fanjakana telo mirahalahy tamin'ny tena nahitany atoerana zany misy telo mirahalahy zany miambina eo tany am-piandohana le izy natao hoe miaramila fa 2 andro 3 andro ihany miaramila niambina teo fa navadika civile le izy dia misy telo mirahalahy zany miambina eo ary io gardien napetraky ny tompony io no miaraka manara-maso azy eo zany ny aminy hoe sao dia misy mangalatra fitaovany reto sao dia manimba zavatra satria tranga efa nisy tao ny soron'ireo gardien ireo sy ilay olom-panjakana tonga tany atoerana ny caméra de surveillance ohatra ray zany dia io olona nitondra antsika io gardien io amin'izao fotoana zany io no nitondra antsika hoe ato ilay toerana
zao ny zavatra nisy nyresaka tamin'io gardien io isika nyresaka tamin'nyponina teo amporany amin'ny hoe ohatry ny ahoana marina ny zavatra misy ina le iainanareo ina ny tebiteby iainanareo ina ny fahoriana mahazo anareo manahoana ny zavatra mitranga de io olona io androany no voasambotry ny mpitandro filaminana zany hoe zay rehetra zany ary eto zany tsika marjona sy femasina de mieritreritra hoe raha olona 50 zany no ny fanerasera tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM tany nosy be tany de ho 50 ve reo zany hoe atsona daholo sy satria io zao le amporay toerana ray tamin'ny tsy diantsika io zao zany no mahazo ny olona hoe nareo to miresaka amin'ny mpanao gazety tady amoaka marina nareo de andao ianao samborina andao ianao hoentina ty amin'ny zandary andao ianao ampiakarina fitsarana satria resaka tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV nilaza ny marina maneho ny zavatra misy satria enireo satria tsika zany rehefa tsy navelaniditra moa zany hoentiko hoe zay rehefa aveo fa enireo mpiambina zay napetraky ny fanjakana teo ny interview zany ny fanaovana tamin'io mpiambina io enireo solotena-panjakana iraky ny fanjakana ny ambina ny toerana zany hoe inona le nyresahan'ity tovolahy ty eniny tsara satria manao interview moa sika ao anatin'izay de eniny tsara tena ohatrany mivoaka daholo zany laverita rehetra zany voaka daholo zany marina rehetra ao anatin'izany afery zany mety ranao tatitra taty amin'ny lehibe izy tao anatin'izay ny amin'ny tena mpitsery le ritany amin'ny voamasona mihitsy le toejava-misy eto amin'ity ampora ty fa ahoana de mikoropadropaka menakavy tao ny teo anivon'ny farim-piadidina nosy be tonga hatramin'ny taleparitry ny fizahantany ao amin'ny faritra diana zany izay tonga de nitory avy hatrany an'io lehilahy izay mpiambina ny toerana io zany ny amin'ny hoe manao harcèlement hono zay no araka ny angom-baovao nataontsika zany de ny amin'ny iaran'ny fandrahonana honona ny mpiasan'ny ministeran'ny fizahantany any nosy ka zay ny antony toriana azy zany resaka zay zany nina moa zany nataontsika an'izay resaka papaikady zany nentina hoe aloha atao an'izay de zay ny antony iatsona sisa akana azy aty amin'ny zandary fa ny zavatra misy de ny olay filazana ny marina tao anatin'izay ary ny marina irahantsika malala fa rehefa ny marina no mivoaka ka misy an'ilay tsy nanao ny marina tao ambadimbadika tao de tratra ny groupazy teknika ao anatin'izay may volo-tratra mikoropadropaka avokoa amin'izao fotoana zao zany amin'ity raharaha amporaty iny amin'ny hoe io fa ivoaka ny marina fa tapeno ny vavany olona le anankiray io fa sao de mbola misy marina sasany tsy voalazany ka mbola iresaka amin'ilay Kolo TV izy fa le Kolo TV FM ohatrany tena masamamoaka le zavatra misy ihany fa ho grave be no impact an'ity tonga hatraty amin'ny fanjakana fohy be amin'izao fotoana ny toejava-misy amin'ity raharaha ampora ity mbola tsy miresaka tsika ary mbola tsy namoaka ny amin'ny ohatry ny ahoana sy ahoana marina ny toejava-misy eo amin'ilay nosy sakaty izay efa nentintsika teto foana fa tamin'ity zany tsika teto amin'ny Kolo TV FM tena nidina teny fotony hoentintsika nijery hoe ahoana marina toerana maro anosy be fa ity zany ampora ty no sendra kitiatsika kely de io fa tena mikoropadropaka ny fanjakana amin'izao fotoana zao ary ilay fikoropahana raha mikoropaka amin'ny tsara indray le izy zany hoe tena amehana de mandray fiapetra ohatran'izao zao fa le izy ndrisy fa amehana sy fikoropahana ao anatina tahotrany amin'ny hoe sezandrakoto tahotrany amin'ny hoe sezandrabe tahotrany amin'ny hoe ivoaka ny marina ka ho fantatra fa nanao an'izao rakoto nanao an'izao rabe zay zany no toejava-misy amin'izao fotoana izao ka andrasantsika ny amin'ny hoe anao ahoana zany satria fandroany nampanatsoana teny amin'ny zandary sady io mpiambina io androany zany nampanatsoana teny anivon'ny gendarmerie taonosy be de andrasantsika io zany ny amin'ny hoe fa ahoana moa zany olona anankiray ve de atahorana fa fanjakana manao ahoana tanjaka le fanjakana matahotra mahatsapany zany hoe iarana fampiororoana iarana raha matahora iarana zavatra ohatran'izany zany hoe le fanjakana zany manao ahoana ny tanjana ary le olona amin'io tsy nanao niny akoatra ny filazana ny marina fa rehefa milaza ny marina zany de zay no adikan'izao fitondrany zao fa harcèlement asa inona ny tena mahadikan'izay harcèlement zay moa zany amin'ny teny malagasy resaka inona moa zany fandrahonana ve
jeretsika eo ny voambolana Raha zay raha matahora hoe rehefa milaza ny marina ny olona de lazaina fa manao raha matahora menace tanteraka ny fanjakana amin'izao fotoana zao amin'ity raha ity ary zay eo averimberiko mbola amporary ity tompoko lasy tompoko vavy mbola afera ray ao anatin'ny maro ty de efa zao sahady anareo anatin'izay rehetrarehetra zay ka asa ohatran'le resaka tamin'ny empoisement ve ity hoe fafafafao ny tokotany ozy le hirany kogary zay ao anatin'izay fa ny mampalahelo ao anatin'ilay izy de le hoe zay olona milaza ny marina zany eto amin'ity tany sy ny fireneny ity io moa zany empora zao misy an'ity trangaray ity fa firofiry moa ny olona hoe nilaza ny marina nijoro tamin'ny zavamisy na ny eo ny tena zavamisy de niara-ny antso zay niara-ny raha matahora maro samihafa tao anatin'izay ary manahoana ilay tanjaky ny fitondram-panjakana fanjakana fahalemena ngamba no hitondrantsika azy fa tsy any amin'ilay tanjaka intsony satria fanjakana manahoana ny amin'ny hoe rehefa misy mamoaka le marina de mikoropaka ary ny fepetra aingana indrindra raisina de ny fisamborana. Anisan'ny politika dradradradrain'ny mpitondra mandraka riva moa zay hoe fahamarinana izay nefa mahagaga ihany raha maheno toe-javatra tahaka izany no nasaina hoe rehefa misy fahamarinana tena avoaka hoe ity le zavatra marina iainan'le olona ary le izy eny tsy zavatra foroporonina fa zavatra iainana enivon'ny fiarahamonina misy atsika eny raha ohatra fotsiny ra nyresaka zany atao hoe nosy be zany tsika de anisan'ny tena aive zany le fanjakana amin'izao fotoana izao efa mialokaloka ao anatin'ilay hoe fanjakan'ny baroa satria tena hoe mandroba araka ny fitenenana hoe baroa le izy de rehefa tonga le fotoana tahaka izao zany hoe isehoan'ilay marina ary iny le tsy zakan'ny fanjakana iny tsy zakan'ny fanjakana le izy satria matahotra ho voaozongozona eo amin'izay seza zay satria de mifikitra loatra sy makamana voaozongozana fa io tena voaozongozona izy raha zao fiatsika mampitondra-tena an'ireo tompony andraikitra isanambaratonga an'izao satria matotonga amin'izany hoe fampiasana ny gendarmerie ny resaka fitandrona ny filamenana izany de fa any zany ny endrika le fanampenam-bavy efa tsy jenaratsy azy ny fanondry zareo io fa ny izy ty marjona tadidiko tampoka le resakitsika amin'ny rahalahy teto le hidiny fotony te rivato ny filoham-pirenena de le nampiomana andro firy andro melony amin'ny hidiny fotony eny fa misy trangana kolokolo misy raha tsy manjary eo fa itsika tsy nanao an'izay tsika fa itsika tena tonga de hoe nidiny fotony tsika fa tsy nanao an'le oeraoera ao anatin'izay ny amin'ny de ohatra tsika zany atao amin'ny Cool TV FM de niteny tamin'ny herinandro melo ho any anosy be ny mpanao gazetiny Cool TV FM ijery ny toe-javamisy ao fa maro ny zavatra mitranga mampijaly ny vahoaka ao amin'ny nosy be mampijaly ny mpandraraha ka hidina any ny mpanao gazetiny Cool TV FM amin'ny herinandro avy io miomany isika fa andray tsy manao an'izay tsika ao anatin'izay satria tsy cinéma tsy sarymetsika ilay toe-javanisy fa tsika zany tia tena hoe tony le fidinana tampoka tena jerena sy andrandraina ao anatin'izay ary io zany lay fikoropahana ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny amin'izay toe-javamisy zay hoarahantsika akaiky moa ity raharaha empora ity sy ny hoe anahoana sy ahoana zany ny zavatra misy any nosy be any ho ataonareo inona zany zao le olona eo no fanontaniana mipetraka amin'ity raharaha ity ho ataonareo inona zany lay mpiambina ao anatin'izay io mpiambina io azadino zany fa le orinasa efa nigaza ny fanjakana zany sy elena ny varavarana tsy mahazo miasa zany lay orinasa ao anatin'izay ilay trano fandraisam-bahiny fatatsika rehetra ny perte ao anatin'izany amin'ny hoe ny tompon'ilay orinasa any amponja ny investissement natao tao satria ianao raha no trano fandraisam-bahiny zany misy fandriana misy zavatra maro samihafa amina million mba tsy tenenantsika hoe milliard no investissement atao anatin'izany trano fandraisam-bahiny zany de zany zany zao mitsoka ary io mpiambina io zany amin'izao fotoana zao zany lasa very asa tao anatin'izay satria sady tsy avela miditra ao mpiasa rehetra tao anatin'ny mpiasa rehetra efa na voaterina janona tamin'ny asany misy olona tsy anasa betsaka noho n'ilay fibodon'ilay orinasa zany le ary io atsidiko de ny aty voalondohany le orinasa Green Madalonde io zany no naka n'ilay toerana Green Madalonde zay fantatsika efa niresantsika teto hoe zany Green Madalonde zany no akany ao Sakaty 7.20 hektara zany Green Madalonde zany mbola misy toerana hafa
katsahany ao amin'nosy be ao a zany green madalone zany no ambadika ty resaka antso zay mahazo ny mpiasa eo anivon'ny empora hotel itya zany green madalone zany no tompony fanaparam-pahefana sy ny antso zay sy ny endrika fandikan-dalàna ny amin'ny any Tomasina amina resaka faranatany sy ny trano oatra ny tony any zany green madalone zany no fantarery any amin'ny tapany avaratry ny nosy any amin'ny andego any green madalone ary le green madalone zay fantatsika zany hoe enontsika zany izy hoe fa saika manerana ny nosy no ahitana nazy hoe ICR sy anaovan'ny resaka teandrarasy ny resaka zay fakana tany zay sy fakana trano ary izy koa mbola mamantambonina koa ngery mamantambonina mandeha tena mandeha no alainy zany hoe ny akamaron'ny vaovao zany aloha efa eto ampelantanantsika mpanao gazety avokoa rehefa fantatry ny rehetra io ho an'ny fampifantarana ary ny marina tsy maintsy ivoaka ary ny marina tsy maintsy ivoaka